miahiaigny amin'ny mety iverenana ny tsy fandriam-pahalema na ny mponina ao Ankazoabo Atsimo amin'izao ankatoko ny fifidianana izao dia manao antso ny amin'ny tokony hijerena akaiky ny lafin'ny fandriam-pahalemana ny mponina ao an-toerana. Volalavo avy eo amin'ny sariny tsiry Rakoto Arsan. Marisarisa ny fandriam-pahalemana ao amin'ny distrikta Ankazoabo amin'izao fotoana fampelezan-kevitra ho an'ny fifidianana izay ho totsaina ny 20 Desambra ho avy izao araka nambaran'Andriamatoa Tsibaramboahay solotena ny mponina avy any toerana. Raha ny nambarany dia niteraka firorontsaina ho amin'ny mponina ary nampirongatra ny asan-dalo any toerana ny didim-pitsarana izay nivoaka ny alakamisy lasa teo. Eny Ankazoabo zany misy olona vitsivitsy tratra tsy vitany hoe tratra amin'ny famonoan'olona izy fa izy no tena mpamatsy vola sy mpamatsy fitaovana ireo dahalo ao amin'ny commune Berainty. Dia rehefa nisaka tamin'ny mpitandro filaminana moa zay tagny dia niteny mpitandro filaminana fa efa tafiditra 250 ny isan-dahalo ao anatin'ny commune io. Izay tena anisany hoe henjana be fa ireo olona ireo zany no mamatsy fitaovam-piadiana sy manome sakafo azy. Ka rehefa nisy opération ataon'ny mpitandro filaminana dia tratra ny anankitelo amin'izy ireo izay atitotokotrika azy. Dia tamin'izay fotoana izay moa zany hoe ho transferena aty Atsiafahy na tsy tonga aty ilay izy fa natao Toliara ihany. Natao ny fitsarana ny ady heloka rehetra tamin'ny herinandro lasa teo izay mpiasa ny fitsarana Kordapela Toliara no tsara azy tany Ankazoabo. Dia ireo olona anankitelo izay tena voalohany mikasika io zavatra io dia vototra madiodio sady tsy sirosia no tsy LP fa tena vototra madiodio hanga lasa milohosaina ny olon'ireo ary matahotra indray tena tsy lavoloha fa irongatra indray ity vonoan'olona mahatsirarina ao amin'ny commune Berainty sy district Ankazoabo. Amin'izao ankatoko ny fifidianana izao dia miantso ny tompon'andraikitra mahefa andraindraiky ny avy ny mponina ny toerana. Satria raha ohatra ka mirongatra indray ny asa andahalo mipody satria tamin'ny taloha teo zany efa 7 andro anatin'ny 7 andro zany tena misy asa fanafiliana ihany sanandro ka mba manentana ny mpitondra fanjakana sy ny tompon'andraikitra rehetrarehetra zany mba hijery akaiky io zavatra io mba hahatonga ny olona ko afaka mifidy ankalalana sy ampilaminana mandritra izao fiodinana faharoa amin'ny fifidianana. Mariana fahitana mpifidy hatrany amin'ny 10 sy 4 alina mahery ao anatin'ny commune enina ao amin'ny distrikta Ankazoabo.